Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady masina no voantso ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zany fampiarabana apostolika izany riavako no ifampiarabantsika no ny nahatrarantsika izao alady fatelo ny volana Martsa taona 2024 izao. Ary ao anatin'ity volana vaovao ity dia mibanjina lo hevitra vaovaontsika manao hoe Manorina ny Fanekeny ny Tompo. Ndeha raitsangansika mivonaitra ny anaran'Andriamanitra. Ny salamo fa 420 no ndeha ovakitsika mifandimby. Izao amaky ny andininy rehetra, ary ianareo kosa ny amaky ny andininy fahatelo, ny andininy fahavalo tapany voalohany ary ny andininy fahafolo tapany voalohany. Aminaran'ny Tompo. An Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy mimponina eo aminy, fa izy nanorina azy tambony ranomasina, tambony rano nampitoeriny azy. Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandrana ny fanahinao amin'ny lainga na minina mitaka, andray fitahina avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no tananaka mitady azy, izay mitady ny tavanao 𝙃𝙤𝙑𝙗𝙃. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrato anareo varavarany fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrato ny lohanareo ry varavarany fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Jehovah tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Amen. Ny laharakira 112 amin'ny raha fanampiny. Mivavaka isika ry havako.
dia amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana be tokoa ry tompo Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino ny ombonanay mpianakavy ny finoana miara-miventy sy mihira izany tononkira-panahy izany. Tononkira-panahy izay entinay midera, entinay mankalaza, entinay manome voninahitra ny anaranao. Satria ny fahasoavanao Andriamanitra, ny fitiavanao Andriamanitra no mbola natozao anay. Misotranao izay Tompo fa menao tombonandro havelomana, menao tanjaka sy fahasalamana ary afaka miatrika sy manatanteraka miombona amin'ny alalan'izao fampivavahana izay tanterahanay izao. Tompo tanterahanay izany amin'ny fiaraha-miventy ny tononkirany salamo, amin'ny fiaraha-mihira ny tononkira-panahy, amin'ny alalan'ny fiaraha-mandre ny teninao, ny toroteninao, ny afatrao. Ry Tompo Andriamanitra io, raha ny herinay, raha ny fahaizanay, raha ny fahalalànay dia voafetra ihany izany. Izany indrindra Tompo ny antana eo anatrianao. Ianao amindra fo aminay ary ny fanenao masina anie no hiasa, anolo-tsaina, azonay manatanteraka izany. Tompo dia taio koa izao fampivavahana tanterana izao. Andeha araka ny sitraponao ary amihira pirata ny voninahitra ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatanay sy anaovana izany vavaka izany. Amen. Mipetraka isika ry havako. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, rehefa avy niantso ny anaran'Andriamanitra isika, name voninahitra ny anarany, dia ankehitriny kosa dia manoloana antsika izy, ary izy manoloana antsika tia hanambara ny sitrapony izay tiany ho arahantsika, izay tiany ho ankatoavintsika. Ko ankehitriny ary dia ianoy amin'ny fanajana izany teny hanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izany manao hoe: miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fefa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidianana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny taranakareo. Dia no tian'ny Tompo Jehovah Andriamanitra ianareo, ka hiain'ny feony sy fikitraminy, fa izany no fiainanareo sy fahamaron'ny andronareo, mba honenanareo ao amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanareo omena ho anareo. Amen. Izany ary havako no sitrapon'Andriamanitra fa sambatra maitsy izay mandeha amin'ny Jehovah, sambatra ny tanjona ny teny vavolombelony ka mitady ny fonondrehetra. Amen. Ny larakira fa 820, 820 sy 700 ny andininy voalohany ihany. Nandrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra ry havako no ahatsapahantsika fa tsy tanteraka isika. Ko ankehitriny andeha sika hiara-nondrika ny lohantsika, andeha sika hanetri-tena, andeha sika hifona eo anatrian'i Jehovah Andriamanitra. Hivavaka isika. Misotranao zay ry Tompo Andriamanitra, Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misotranao zay fa ianao Andriamanitra efa nanabe sy nampianatra anay, ny isaoranay ny amin'ny zavatra rehetra. Misotranao zay Tompo fa tsy diso anjara eo anoloana ny teninao, eo anoloana ny sitraponao masina. Misotranao zay Tompo fa isaky ny mandre ny sitraponao masina dia midika fitiavana be eo anivon'ny fiainanay izany. Dia ianao Andriamanitra tianay ka mbola manambara ny sitraponao masina aminay. Fantatray Tompo fa ny sitraponao masina no lalana mahitsy ahatongavana ao anatin'ny fiainana maharitra mandrakizay. Indrisy anefa Tompo, indrisy fa raha nandinika ny sitraponao masina izahay, indrisy fa raha nitodika tamin'ny vita sy ny lasanay izahay, dia menatra mangay ahy satria tsy nahatanteraka izany.
ary raha miezaka ary zay tompo dia niezaka vitanay niezaka taonay tsy mamarina anay zato isanjato izany izany indrindra tompo no anondrianay ny lohanay tao anatrehanao izany indrindra tompo no angatahanay famindram-po eo anatrehanao koa dia mamindrafo aminay ary mamela ny elokay tompo tsy hoe no ny sitraponao masina nodrenesinay tamin'ny tian'io ty ihany no sitraponao masina vosivosina tsy ny tanterahanay fa maro ireny nataonay ireny a tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mety nininay natao zany tompo mety saronay kory zany tompo kanefa tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao ko ankehitriny tompo dia anatanteraka vavaka mangina ao anatin'ny fonay tsiraray avy ao manao hoe Andriamanitra velona ianao Andriamanitra mandre ny vavakay ianao Andriamanitra monina ny tapiny lanitry ny lanitra ianao fa hitanao sy mianjanja eo anatrehanao ny ao anatin'ny fonay manginao Andriamanitra mamaly vavaka ianao araka ny alehibe indrindra fonao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo ilay fombo teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy tompo ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana no anaovanay izany vavaka izany amen ny larakira 300 no ataontsika avako malala rehetra ao amin'ny tompo io Andriamanitra tompontsika io Andriamanitra ivavahantsika io tsy mba Andriamanitra mandrendritresy na Andriamanitra manao tsindry falavo fa zay rehetra manantona azy kosa dia tsy mba misy olaviny mihintsy ko raha mibebaka marina teo anatrehan'ny tompo ianao dia ndeha araitsangana ndray ny teny somafaly omeny io antsika mamindra fo sy miantra Jehova maro-po sady be famindram-po tsy mandaha teny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay tsy mba manao amintsika araka ny fahadisoantsika izy na mamalantsika araka ny helontsika fa tahaka ny avony lanitra ambonin'ny tany no abe ny famindram-pony amin'izay matahotra azy tahaka ny alavitsy ny atsinanana amin'ny andefana no alavitsy ny anesora ny faotantsika amintsika tahaka ny fiantra ny ray ny zanany no fiantran'i Jehova izay matahotra azy amen ry avako milalitra amin'ny tompo voavelany elokarona ranomasina aleloia midera ny tompo sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany
sambatra ny olona sy tsy isain'ny Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny atema 9:12. Ny olona voavelaheloko riavako dia samijoro vavolombelona mandrakarivany amin'ny finoany kondesika iaranonona ny fanekemponina apostolika imbonantsika amino maneran-tany manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompo anao lanitra sy ny tany ary mino amin'i Jesosy Kristy zanany ray tokony-tontsika izay nitorotonona tamin'ny fanahy masina nateraka manify ejeny nijaly nanapako tovolahy nombola tamin'ny azony fitsaliana matika nalevo nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny 𝙁𝙗𝙑 niakatra ho any an-danitra mipetraka avy an'Andriamanitra ray tsy tompo avy any avy ny tsara ny vela sy ny maty mino ny fanahy masina
fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana olona masina, ny famelan-keloka, saganana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana ankalazantsika ny tenin'Andriamanitra isika izao, ary dia hosataritsika amin'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy izany. Koa dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora dia raina ny laharan-kira 751 dia ho tanterahana izany. Mitsangana ianareo ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra sy midera, mame voninahitra anao izahay no nanomezanao zao taranaka andimby izao, izay napetraka ao beazina sy hotezana indrindra ho araka ny sitraponao. Tsy manana fahendrena mihoatra noho ny teninao anefa izahay Tompo, ko raha maky sy izara izany teny izany, dia mangataka mandrakariva Tompo ny asan'ny fanahinao, ka hiasa na ho amin'izay miteny na ho amin'izay mandray. Dia voninahitra ianaranao zany mba nanana koa ny herim-panahy entina mamakivaky sy hibeazana ho amin'izao tanora zandry zanaka izao. Dia mitenena Tompo fa mihain'ny mpanomponao misaotra Jesosy. Amen. Dia mipetraka ianareo. Ianareo nitsangana teo dia misy zanaka. Raha hoy zao hoe atsangano hoe ny tanàn'izay rehetra zanaka atao amin'ny fiangonana, izay mahatsapa-tena fa zanaka. Zany hoe tokony ho izy rehetra zany. Dia mazatra indrindra rehefa avy miantsenina eny dia mizara mofo. Androantsika dia izara tenin'Andriamanitra. Raha isitsika toy ny mofo ka omena izay anjara sahazazy avy ny tsirairay avy. Dia hitantsika ao amin'ny epistily soratan'i Paoly ho an'ny Filipianina, toko 9, 1 sy 2. Efesianina toko 9, 1 sy 2, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Izay mahatsapa tena ho zanaka miara-mamaky amiko. Anaka manekeny ny ray sy ny reny ao amin'ny Tompo, fa marina izany. Manaja ny ray sy ny reninao, fa izany no didy voalohany misy teny fikasana. Amen. Zany teny zany no hozaraina, zany hoe mizaraitsika araky ny sokajiny. Ny zanaka tenenina voalohany eto dia zanaka mbola tsy mahaleo tena, zanaka mbola ao ambany elatra dada sy neny. Zay ny zanaka izarana ny teny voalohany, mbola tsy mahaleo tena. Dia ny afatra hozaraina aminareo dia ny hoe manake ny ray sy ny reninareo. Zany hoe ny dikany manake dia makatoa. Tsy mbola ao amin'ny taona anareo ny anao dido. Rehefa ozy dada sy neny hoe miditra any an-trano ianareo amin'ny 9 dia tsy azonareo atao ny manohitra izany, satria ambany elatra dada sy neny. Ary ndrindray moa ny ankizy ankehitriny dia mitomboka tsy dia voahaja intsony, zany hoe fakatoavana izany, fa zavatra hafa be deaibe ny lasa katoavana, ny tenen'ny namana ny lasa katoavana, na ny fitafy na ny atao. Dia be deaibe ny ankizy no efa manondra tsondrana sahady, kanefa dia mbola ao ambany elatra dada sy neny. Afatra voalohany ho anareo ao ambany elatra dada sy neny maneke
ary makatoava ny dada sy neny raha mbola ao ambany elany ianareo. Ny faharoa dia ho an'ny zanaka efa maleo tena, efa miasa ary mety manana tokantrano mihitsy azo. Matetika rehefa tafita izay ny zanaka mahazo vola, indrindrindrindra mahazo toerana amin'ny asa, dia somary manadino fanajana ray aman-dreny. Adino ny ray aman-dreny indray be dia be ny zavatra tokony hoe anajana ray aman-dreny fa mahazo vindavinda na mahazo famingavingana mihitsy ara ny ray aman-dreny rehefa mba miteny. Indray izy ireny batiana noho ny tsy fahampian'ny fahalalana ny anarany tany an-tsekoly. Rehefa lasa ambony ny fahari-pahaizana natao mihoatra any amin'ny dada sy neny dia sarotra ny manaja azy. Tena diso zany ry havana, ny ray aman-dreny ray aman-dreny foana. Talohanao io ary io no nitaiza sy nanabeanao, io nametrahany tompo anao. Tsy afaka hitady ray aman-dreny hafa ianao. Koa ny afatra dia io le voasoratra hoe manaja io. Ajao foana izy. Mety misy hevitra tsy mitovy noho ny hoe atao hoe génération samy hafa. Kanefa dia tena fanajana avy mandrakariva ary na dia tsy mitovy ary ny hevitry ny ray aman-dreny sy ny zanaka iverina ho tafita dia raha manohitra azy ianao lanjalanjao ihany ny tenitenenina amin'ny ray aman-dreny ry tanora fa aza mamingavinga na manambany ray aman-dreny. Dia ny ray aman-dreny rehetra, ny ray aman-dreny rehetra efa manteny amoto hoe atsangano ny tanana izay matsiaro ho zanaka raha ny tena izy tokony tafa-mitsangana daholo ny tanana. Fa izao misy tsy manangana. Ny antony rehefa lasy dada sy neny, ohatranao ohatra, rehefa lasy dada sy neny dia tsy mahatsiaro tena ho zanaka tsony ny olona. Magaga rehefa tenena hoe zanaka dia mbola eo dada sy neny, fa rehefa lasy dada sy neny dia mahatsiaro tena fa tsy zanaka itsony ny olona. Ireo atao hoe ray aman-drenireo nefa dia samy mba maniry samy maniry ny anekeny ny zanaka azy voalohany, ary samy maniry ny fanajana azy. Fa izao ray aman-dreny raha te ho ajaina isika, raha te ho akatoavina isika, dia le teny tamin'ny soratra masina teo hoe manakeny ray aman-dreninareo aiza ao amin'ny tompo. Ka raha maniry ianao fanajana, raha maniry ianao fakatoavana, dia ianao ao amin'ny tompo izay. Azagaga ianao raha somary vingavingain'ny ankizy, rehefa somary tsy dia ao amin'ny tompo loatra, sarotra be ao amin'ny ankizy, izany hoe anaja ray aman-dreny, akato ray aman-dreny kanefa mekohatra avy hatrany ny vantany mamolava ianao miditra ao an-trano. Ahoana moa no hitakianao fakatoavana ho amin'ny zanakao kanefa ianao aza biridava? Sarotra be ho anao, sarotra be ho amin'ny ankizy zany. Ka isika tsisy ray aman-dreny na iray raha tsy maniry zany hoe fakatoavana sy fanajana izany ianao ao amin'ny tompo, ianao ao amin'ny Jesosy. Zay ihany no azo antoka fa akatoavana zanatsika isika ary ajain'ny zanatsika. Dia ho an'ny tompo ny voninahitra, ho atsika kosa ny herin'ny faherezana zahoantsika makato zany teny hafatra izany tamin'ity andro androany ity sy amin'ny androntsika rehetra. Amen. Mitoetrany isika amin'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra andeharana miredona mihira ny larakira 100 paresantsika ireo namantsika izay tarika amin'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina.
mialohan'ny amakina ny tenin'ny soratra masina dia andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina tsara indrindro, misaotranao izay mideranao, mankalaza ny anaranao, mame voninahitra anao eny asandratra ay amin'ny avindrindranao. Misaotra Tompo fa ho velarinao eo am-pamasinay indray ny Baiboly dia ny teny fiainana, fa tsy mba navalinao tamin'iny taona lasa iny. Hanokatra izany izahay, hamaky izany izahay, indreo arany mpanomponao Andriamanitra, ifandimby, ifanesy hamaky ny teninao, apombay ny fanamasinao, ilay fanamasinao izay efa ao anatiny ene, ny loha lalana ny teny. Ho azavaina aminay indray ny teninao rehefa avy eo, ho amparitaka aminay indray ny teninao, io ny mpanomponao Tompo, hizary izany teninao izany, ataonao fantsona ho malalaka hiampitan'ny teninao ka hanondraka anay vahoaka dia ny fanamasinao ihany koa, ny loha lalana ny teny, ary ny vahoakanao izay andray ny teneny, handray ao am-pony, hizary izany ho an'ny hafa ary hitsoro vavolombelona. Tompo, ampiteneno izahay fa voninkiaino. Misaotra Tompo malalo. Amen. Hanaraka ny famakina ny teny soratra masintsika ry havana. Hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo 5:20, ny andinin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Salamo 5:20, ny andinin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany ny olonao masina dia nilaza tamin'ny fahitana hoe nametraka famonjena tamin'izay mahery aho, ary nanandratra ny anankiray voafidy tamin'ny olona. Fa efa nahita ny Davida mpanompoka aho, dia ny diloiloko masina no nanosorako azy. Izy no omba ny tanako, eny, ny sandriko no ampahery azy. Tsy hamitaka azy ny fahavalo, ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy. Fa handripaka ny fahavalo eo anoloan'ny tavany aho, sady hamely izay mankahala azy. Ny fahamarinako sy ny famindram-poko omba azy, ary ny anarako no isandratany tandrony. Dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina aho, ary ny tanany ankavanana amin'ny ony. Izy antso aho hoe, raiko ianao, Andriamanitra vatolampy ny famonjena, ary izao kosa anao azy ho lahy matoa ambony indrindra amin'ny mpanjakany tany. Hitahiry ny famindram-poko ho azy mandrakizay aho, ary ny fanekeko hampaharetiko aminy. Hampahiratra ny taranany ho mandrakizay aho, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra. Raha mahafoy ny lalako ny zanany, ka tsy mandeha araka ny fitsipiko, raha ny teniko no ataony fahavetavetana, ary ny didiko no tsy tandremany, dia hovaliako tsorakazo ny fahadisoany ary kapoka ny elony. Nefa ny famindram-poko tsy hofohanako aminy, ary ny fahamarinako tsy havadiko, ny fanekeko tsy hotsoahako, ary ny nolazain'ny molotro tsy hovako. Izao zavatra iray loha izao no nianianako tamin'ny fahamasinako. Tsy handainga amin'ny Davida mihitsy aho, ny tarana ny aritra mandrakizay, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako. Hampitoerina mandrakizay tahaka ny volana izy, tahaka ny vavolombelona marina any an-danitra. Amen. Dia mbola ho toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina, arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Luka. Luka 1 ka ny andinin'ny 7:20 hajanona amin'ny hatramin'ny andinin'ny 7:70. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary dia feno ny fanahy masina Zakaria irainy ka naminany hoe, isaorana anie ny Tompo Andriamanitra ny Israely, fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika, amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, araka izay nampilazain'ny mpaminany ny masina hatramin'ny fahagola.
dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanànan'izay rehetra mankahalantsika. Manefa famondra-po amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina dia ny fiainana izay niainantsika tamin'ny Abrahama razantsika. Hanao izay azontsika hanompo azy tsy ampitahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatreny amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany avo indrindra, fialoha eo anatrehan'ny Tompo ianao hanamboatra ny lalany. Hanomeny olony fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny heliny noho ny fahalehiben'ny famondram-pon'Andriamantsika izay posahany mazava amin'ny any amin'ny avo antsika. Hampamirapiratra amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy eo amin'ny aloko ny fahafatesana, anitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Izao dia ho faranantsika ny famakinany teny. Izany dia hitantsika amin'ny epistily misy ratana ho an'ny Hebreo. Hebreo 9 raisina amin'ny 7 dia atsahatra amin'ny 7. Hebreo 9 raisina amin'ny 7 dia atsahatra amin'ny 7. Fa raha tsy misy nanatsiny izany fanekena voalohany izany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa, fa manome tsiny ny olona izy manao hoe indro avy ny andro hoy Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Nefa tsisy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro nitantanako azy, nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko, ary izaho kosa dia tsy nitandrina azy ho Jehova. Fa izao ny fanekeko ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany hoy Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony. Ary izao no andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy. Na anao hoe malala an' Jehova fa samy alala ay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa hamindra fo amin'ny tsy famarinana aho, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Ary amin'ny anaovany hoe vaovao dia natao fa efa ela ny voalohany. Fa izay tratra ela tsy maritra dia efa mahadiva ho levona. Amen. Manamasinana aho. dia retsangana ary sika ry afaka hirany laharakira fa 420 amin'ny hira fanampiny tsy anatsika ny tenin'Andriamanitra. Mampitomboana aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Misaotra an'Andriamanitra tsika raha omeny ity volana fahatelo amin'izao taona 420 izao, izay hibanjina tsika indray
an Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika sady mpanefa azy. Ary ao anatin'izany no iainantsika ny loahevitra vaovao manao hoe manorina ny fanekeny ny tompo. Nde raiso ho eo ambany masontsika ary. Ny epistily ho an'ny Hebreo toko 9 ny 7 hatramin'ny 17. Fa avy amin'izany no hanovotrantsika afatra mba hitombontsika amin'ny finoana. Atateraka ny voasoratra manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Manorina ny fanekeny ny tompo. Ny teny hoe fanekena no manondro ny fifandraisana manokana eo amin'izy Andriamanitra sy ny vahoaka. Hitantsika amin'ny Baiboly manontolo zany rehefa mamaky an'izany tsika ary miariary tsara ao anatin'ny Baiboly. Fa Andriamanitra dia fananao fanekena tamin'ny olona, mety olona tokana io na manokana, mety sokajin'olona na vondron'olona, eny firenena mihitsy aza. Ny fanontaniana izay hovalintsika dia ny hoe aiza, ary amin'iza no hanorenan'Andriamanitra izany fanekeny izany. Aiza ary amin'iza no hanorenan'Andriamanitra izany fanekena izany. Mamaly izany ity epistily ho an'ny Hebreo toko 9 andininy 7 hatramin'ny andininy 17 izay perikopa voalahatra ho antsika amin'ity an'io ty. Ndreto ary misy valiteny anankiroa izay azontsika hifampizarana ao anatin'izao toroteny izao. Ny fanekena ataon'Andriamanitra voalohany dia ahoriny ao anatin'ny olona. Ny fanekena ataon'Andriamanitra voalohany dia ahoriny ao anatin'ny olona. Ary ny faharoa dia zao, ny fanekena ataon'Andriamanitra dia ho amin'ny isam-patan'olona. Ny fanekena ataon'Andriamanitra dia ho amin'ny isam-patan'olona. Nde ho azavaitsika izany mba andraisantsika ka afahantsika mizara ihany koa amin'ny hafa. Ny fanekena ataon'Andriamanitra ahoana izy teo? Ahoriny ao anatin'ny olona. Rehefa milaza an'izany hoe fanorenana izany tsika, araka ny lohevitra hoe manorina ny fanekeny ny tompo. Fanorenana dia tsy maintsy misy toerana ahafahana manorina, fa tsy misy manorina fotsiny eny amin'ny abakabaka eny na eny amin'ny rivotra eny. Fa tsy maintsy misy toerana mazava tsara sy voafaritra tsara ahafahana mametraka an'izany fanorenana izany. Eto dia fanekena ny resaka. Ahoriny ao anatin'ny olona izany fanekeny izany. Ndao mba avakitsika nge. Ilay voasoratra amin'ny Hebreo toko 9 ka ny 10 no milaza an'izany. Io mbola tsika ny vaky teny manao hoe fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany io Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony. Ary zao Andriamaniny ary izy oloko. Mazava izany teny ambara izany. Ary asiana tsindrim-peo manokana le hoe ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady ataoko ao am-pony. Mampatsiahy ny amin'izay efa nambaran'Andriamanitra ny mpaminany zany tamin'ny mpaminany Jeremia rehefa nanao ny fanekena vaovao Andriamanitra. Ary nambaran'Andriamanitra fa tsy mitovy ny fanekena izay natao tamin'ny Israely tao amin'ny tendrombohitra Sinay, fa hafa ity fanekena lazaina eto ity. Izay mahafa azy dia hoe amin'ny taranak'Israely, ao amin'ny taranak'Israely no hanaovana hanorenana izany lalàna izany. Fantatsika fa tamin'ny vato fisaka no nosoratan'i Jehova, no nasain'i Jehova Andriamanitra nosorata Mosesy izay nolazaina, ary hatramin'ny andro Mosesy dia ivelan'ny fiainan'ny olona ny lalàna. Fa Jehova Andriamanitra mihitsy amin'izao ankehitriny izao, amin'izao soratra masiny izao, no milaza fa ahoriny ao anatin'ny olona izany fanekeny izany, manomboko izao. Araka ny voasoratra hoe dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony.
ny saina sy ny fo dia tsy zavatra hitantsika ety ivelany zany fa izy ao anaty ao ary zany no ilazantsika fa ny fanekena ataon'Andriamanitra dia aoriny ao anatin'ny olona tian'Andriamanitra ifamatom-piainana sy anam-pifandraisana lalina anam-pifandraisana ao anaty ny olona zay naovan'ny fanekena fa tsy hoe ety ivelany fotsiny zany tsy hoe ety ivelany fotsiny zany raha tonga ety ivelany fotsiny mantsy zany fifandraisana zany fa hafa ny ao am-po dia mendrika ilay fiatsaram-belatsia ho anatrehan'Andriamanitra zany arak'izay voalazan'i Jesosy hoe ity fireneny ity manaja amolony fa ny fonikosa lavitra ny saina mantsy no fitaovany fanahy ahafahana mahalala sy mahazo zay zavatra hita na zavatra ambara amin'ny teny ny saina ny mamantatra an'izany rehefa mahita ny masonao ny saina ny mamantatra rehefa misy manambara aminao ny saina ny mamantatra ary ny fototry ny aina manambara ny fahaveloman'ny olona manambara ny maizy azy ny olona ary io lay mibaiko ny amin'ny fiainan'ny olona raha avako malala tian'Andriamanitra ahalala azy tsika tsy ivelany fotsiny fa tian'Andriamanitra ahalala azy amin'ny saitsika amin'ny fotsika ary mazava ty ambarany ty soratra masina ity eto amin'izao andininy vakitsika izao ataoko ao an-tsainy ny lalako sady soratako ao am-pony misy dikany io hoe maninona ny saina no soratana meloa fa tsy ny fo dikan'izany tian'Andriamanitra isaina sy eritreritra tsara tsika andeha amin'ny saina fa tsy andeha amin'ny fo indraindray mantsy mety ho enti-potsika fa tsy mieritreritra ny saina ary rehefa enti-potsika ka zay ao anatintsika ao no ambara sy tenenina dia zay le tenen'i Jesosy hoe arakaraka ny ao am-po no hitenenany vava arakaraka ny habeny ao am-po no hitenenany vava indraindray tsy voalanjalanja fihetsem-po no mibaiko fa tsy ny saina tian'Andriamanitra hitoetra ao anatintsika mandrakarivo zany fanekeny zany ry havako malala tia ny orina tsara ao am-poko ao an-tsaiko ao am-ponao ao an-tsainao ny fanekena ataony fa tsy andalo na iserana fotsiny zany ka eo ety ivelany fotsiny zany ry havako no iainantsika sy ampiarantsika fa manorina ny fanekeny ny tompo ka aoriny ao an-tsainao ao am-ponao zany aoriny ety anatintsika zany zany no hitenena mpanao salamo rehefa voaraintsika zany faneken'Andriamanitra zany satria ny faneken'Andriamanitra dia ny lalàna hifandraisantsika aminy ny teniny dia hoy ny mpanao salamo ary amin'ny salamo 120 andiny 120 manao hoe ato am-poko no ireketako ny teninao mba tsy antako aminao ka rehefa mandray zany tenin'Andriamanitra zany tsika amin'ny fo amin'ny saina dia izotra amin'ny fahatsarana izotra amin'ny fahamasina izotra amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ary zay Toma amin'ny Paoly mandrakariva no hoe mivoa amin'ny fanavaozana ny saina mba hamataranareo ny sitrapon'Andriamanitra ny afatra faharoa ry havana dia zao no hoe ny fanekena ataon'Andriamanitra dia ho amin'ny isam-batan'olona ny fanekena ataon'Andriamanitra dia ho amin'ny isam-batan'olona mazava ny voasoratra indray eo amin'ny andininy 120 amin'ity Hebreo 9 ity ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy na hanao hoe mahalalany Jehova fa samy halala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra efa fomba n'Andriamanitra hatray am-boalohany io sitsika araka ny voalazako teo aloha teo fa io Andriamanitra io dia manao fanekeny amin'ny olona mety olona manokana mety ho votron'olona mety ho atokon'olona ary mety ho firenena mihitsy aza fa izao misy olona tsirairay anaovan'Andriamanitra fanekena ihany koa misy ohatra vitsivitsy reto azontsika raisina ohatra rehefa mamaky ny Genesis 9:9 tsika dia mahita ny Noa sy ny zanany anaovan'Andriamanitra fanekena rehefa mamaky ny Genesis 10:10
andiny fa 20 tsika dia mahita ny Abrahama hanaovan'Andriamanitra fanekeny. Ary efa mamaky ny Exodosy 7 tsika dia mahita ny Mosesy sy ny vahoaka Israely hanaovan'Andriamanitra fanekeny. Ary efa mamaky ny Samuela 2 tsika zay mampatsiaro atsika ndray koa ny perikopa zay novakitsika teo ny Salamo 7:20 dia mahita ny Davida hanaovan'Andriamanitra fanekeny. Ary milaza Andriamanitra fa tsotsoahako zany fanekena ataoko amin'izany. Ankehitriny sikariavana dia tian'Andriamanitra mba hanaovany fanekena ihany koa. Zay ny ambareto hoe ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny kely na ho an'ny lehibe. Azo hitarina koa zany hevitra zany hoe na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Arak'izay anehoana azy ary endrik'ilay Andriamanitra zay tiany olona rehetra vonjeny zany. Endrik'ilay Andriamanitra tsy mba mizatavan'olona zany fa ny rehetra, ny isam-batan'olona no tiany anaovana fanekena. Io le tenentsika hoe ny olona manontolo sy ny olona rehetra. Dia ampahatsiaro atsika zany ray koa i Paoly Apôstôly ao amin'ny Galatiana 7 dia mba jerevantsika ny Galatiana 7 andiny 5 sy ny manaraka. Galatiana 7 amin'ny andininy 5 sy ny manaraka. Iombonantsika ny vaky teny. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Ary zany ilay fanekena ataon'Andriamanitra amintsika mba hahatonga antsika handova ny teny fikasana. Tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra fa tsy sokajin'olona ihany, tsy ny sarangan'olona ihany. Ary ao anatin'izany hoe tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra tsy manery anefa izy fa safidiny tsirairay no andray ny fanekena izay ataon'Andriamanitra aminy ka hanao zany fanekena eo anatrehan'Andriamanitra izany koa. Andriamanitra no manao fanekena voalohany amin'ny olona. Endriky ny fahambonian'Andriamanitra zany. Kanefa maneho le fitiavan'Andriamanitra sy ny fanetretenany. Iza moa tsika olombelona no anaovan'Andriamanitra fanekena. Iza moa tsika olombelona no tian'Andriamanitra ka hanorenany zany fanekena zany. Tsinitsininy tsika olombelona mpanota. Saingy zao tian'Andriamanitra ho vonjena. Ary efa manohina sy mamaly io fanekena ataon'Andriamanitra io tsika ka manao fanekena ho aminy koa dia andray ny fitahina sy andray ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia tanteraka le voalaza etsy amin'ny andininy 10 tapany farany hoe zao Andriamanina ary izy oloko mba hahatonga antsika hanompo an'Andriamanitra tsy hanompo Andriamanitra hafa fa hanompo an'Andriamanitra tokana, hanompo an'Andriamanitra velona. Ary hahatonga antsika koa ho olon'Andriamanitra. Ka raha olon'Andriamanitra isika dia miaina n'izany famonjena sy fitiavan'Andriamanitra zany. Mandehana ary torio fa manorina n'izany fanekeny zany Andriamanitra any amponin'ny olona, ao an-tsain'ny olona tsirairay avy. Zany hoe lay mahizy ny olona mihitsy. Ary manorina n'izany fanekeny zany Andriamanitra ho amin'ny isam-batan'olona. Tsy misy akanavaka fa ny rehetra ny tian'Andriamanitra vonjena. Ary io re iraka mihezinezina zay nampanaovin' Jesosy Kristy ny fiangonana manao hoe mandehany ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Ho azo ny voninahitra fa amintsika mandrakarivany izany teny zany. Amen. Vavaka sika ravana. Raha eo misotranao zay mideranao manome voninahitra ny anaranao masina fa ampatsahivinao ndray zany fitiavan-dalina nasehonao zany ka nanorenanao ny fanekena tsy tamin'ny andro taloha ihany fa amin'ny andro ankehitriny koa
dia tianao iorona tsara ty anatin'ny fonay amin'ny sainay aminay rehetra amin'ny olombelona rehetra ny fanekeny dia ny fanekena ao Andriamanitra lay maneho ny endrim-pifandraisana aminao Andriamanitra ary raha tsara fifandraisana aminao Andriamanitra zay faly sy ravoravo afaka miantoraka aminao amin'ny fotoana rehetra ary maika moa velona ny fononay sy ny fanantenanay fa isan'ny olombonjenao izahay ary zany no anehoanay fahavononana mandrakariva sy anaovanay fanekeny lay fanekemponona mihezinezina fa ianao dia Andriamanitray ary zahay dia olonao Andriamanitra. Andriamanitra mivavaka zay ho an'ny fiangonanao sy ny fitoriana filazantsara eto amin'ity Madagasikara ity mba hanaiky anao aneny olona ny vahoaka ny mpitondra fa tsy andeha fotsiny amin'izay saim-patany andeha amin'izay eritreretin'ny saina na anao arak'izay ininy ny fony fa hanaiky ho taria ny teninao ka ny teninao no anapaka ao anaty satria efa nandray an'izany teninao zany tamin'ny saina zahay nandray an'izany teninao zany tamin'ny fo afaka hijoro vavolombelona amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra vavaka ho an'ity firenena ity indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra sy manahiran'izao ataovy matoky ianao Andriamanitra fa ianao Andriamanitra ny tsy mba mandanga ary tsy mba mivadika amin'ny fanekenao na dia olombelona izahay olombelona besiasi avy hereno ray ampitodio aminao indrindra amin'izao vanim-potoana sy vaninandro ny karemy izao mba andinianay teny eo anatrehanao Andriamanitra hibebahanay ary hifonanay ny amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay vavaka izay ho an'izay trapahoriana ka tsy tanondrika ao anatin'izany fahoriana izany ninina endrim-pahoriana izay manjosy miatra aminy maika mofa ireo izay nanana havana tapaka izay nindaosy ny fahafatesana ataovy mibanjina an' Jesosy Kristy ilay tompony finoana sy mpanefa azy fa tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany vavaka izay ho an'izay tratrany tsy fahasalamana mba hositranonao ary hiara hiasa mahasoa tokoa ny zavatra rehetra araka ny teninao amin'ny fikarakarana na zay ataon'ny mpitsabo zany na zay ataon'ny fianakaviany zany vavaka ho an'ireo ambavahoana ny fahafatesana izay mba hibanjina an' Jesosy hatrany fa ao aminao ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany aminao Andriamanitra ratsy amin'ny alalan'i Jesosy dia mitahiny andavanandrom-piainanay mba ho ambinina ho salama ny zavatra rehetra izay tahaka ny anambinanao ny fanahinay ndreto izay manao vavaka manokana vavaka mangina ty anatin'ny fonay satria fantatray fa mamango ny fony tsirairay avy ianao mamango ny fony ny isambatan'olona ianao enoy ny fivavakay raha misy tokony isaorana dia raiso Andriamanitra raha misy zay tokony fonany ao anatrehanao mifona mandrakarivo zay ary raha misy fikasana sy fanindrina tsara enoy izany etaetanay zany amin'ny alalan'izao vavaka mangina izao renao Andriamanitra ny fivavakay ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinitsinina ary efa nambaran'i Jesosy fa na tsy milobava akory ary zay dia efa fantatry ny rainay izay tokony ho anay rainay izay nilanitra mamasina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ny tiatany tahaka ny lanitra omeo any miana sakafo fanahy ary mamelany ny kany tahaka ny milana zay beko taminay ary izatolonay ny fanamanay manafana ny Martsa anao ny fanjakana sy niry ary voninahitra marak'izay. Amen. Hanavao ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny lalany rakitra isika zao andeha iraina ny hira ity no lalana anatin'izany kosa ireto diakona no hitarika antsika
amin'ny fanaterana ny rakitra ety anoloana. Itsangasika lotra ny rakitra larakira faefatra amin'ny fiarana fanampiny andininy voalohany ihany no aloroantsika izany ary maharitra mipetraka antsika fa marana ny fotoana. Iraina ny larakira ny atema fadimy dia atolotra ny tsodrano. Alleluia.
raisa amin'ny finoana arotoso tanteraka amintsika rehetra nitsotranomasina tononona somena minaran'ny tompo manao hoe Jehova no mpiaro anareo, Jehova no filofanareo amin'ny akavananareo. Ny masoandro tsy mba melanareo no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehova hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra. Eny hiaro ny fanahinareo izy. Jehova hiaro anareo na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Petrary avoka samy manao vavaka mangina sika zao. An'Andriamanitra reriany ny voninahitra amin'ny anaran'Indray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.